avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fianambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafy orina no avy. Manolotra ho anao ny vaovao. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Prime vous présente ny vaovao. Niakatra 5,7 isanjato arina ny taondasa ny mpiadina mandritra ny fanadina mpanjakana BEPC eto Antananarivo sy manodidina. Ny fanadinana izay nanomboka androany ary ny lamima ny andro voalohany manerana ny nosy. Tsy ho voaja ny tondrozotra nomena ny SADC izay mamaritra ny anatanterana ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2022 raha tsy miasa dian'izao ny seni ho ny filohany androany. Mila raisina farany aingana ny fepetra amongorana ny tambazotra ao ambadiky ny alajaza miteraka korotana eto amin'ny firenena ireo mpisehatra samihafa. Hanome zony 20 isanjato ny malagasy ny fampiasana ny teny malagasy amin'ny sehatra rehetra raha ampiarina sy tanteraka ny fitondrana ho ny profesora Ranevson Janofis, mpampianatra mpikaroka eny anivony universitény Antananarivo. Anovelany niditra amin'ny andro fahatelo anatin'ny dingana irosona amin'ny fandevenana ny Ali Khamenei, guide suprême iraniana teo alohan'ny Repoblika Islamika iraniana androany, ka maro ny fombafomba natao, ny antsipirian'ireo. Ankafaliana trano tomboka lasy tombo vavo no itsy tia indray antokatranao amin'ny tiality tonga soa atao anaty fotoana ny fampalamba avao manasanao avy hatrany hanaraka ny antsipirian'izay. Ety mpanomboana dia mirary soa sahady ho an'ireo mpianatra rehetra manerana ny nosy miatrika ny fanadina mpanjakana BEPC nanomboka tamin'ity androany ity. Fa ao anatin'izay indrindra no hanomboantsika ny fiarahana lamima tamin'ny ankabeny ny fanadina mpanjakana izay nanomboka ofisialy tamin'ity androany ity ary tsy farana ny zoma raha tsy ny zoma ho avy izao ampiadiny izay niakatra 7,7 isanjato ho arina ny taondasa. Ravaka ny aina volantina no mitatitra ny antsipiriany. Miisa 720 ireo mpiadina tsy tonga ny andro voalohany fanadina mpanjakana BEPC raha ho an'ny CEG Tanjombato manokana raha toka 409 ireo nisoratra anarana. No mafisina ny fiarovana sy ny fanaraha-maso alavorary ny fizotry ny fanadinana. Miisa 2 isaky ny efitrano mpanadinana ireo surveillant ho an'ity fitoeram-panadinana ity izay ahitana efitra miisa 10. Nizotra nitsakany sy andavany tamin'ny ankabeny ny fizotry ny fanadinana tamin'ity androany ity. Any lamima tsara zany ny centre CEG Tanjombato, centre telo mihitsy moa zany eto amin'ny CEG Tanjombato dia nirindra tsara. Scri zany dia 1204 dia 720 tamin'ireo no tsy tonga namaly ny antso zany androany maraina, ireo zany ny absent. Fa matetika aloha zany ny absent izay hita dia tsy miverina ry zareo. Ato aminay zany zao misy efitrano 10 miasa dia misy olombelona 20 zany ny surveillant. Taranja roa no natrehan'ireo mpiadina ho an'ny androany dia ny taranja malagasy ny tapany maraina raha toka ny SVT kosa ny tapany hariva. Samy nanana ny nahasarotra azy ireo ny mpiadina tsirairay na teo aza ireo fiomanana natao. Miampy ny tahotra mialohan'ny hatrehana izao fanadinana izao. Voalohany dia nietretina hoe sarotra be fa nahita soratana ihany. Malagasy aloha ny ahay satria voalohany ohabolana zao tany momba ny asa dia tsy sarotra. Mba fomafy kely ihany ny erisehana anazy teo na dia hoe teo malagasy azy
Hitako hoe sarotra tamiko aloha za manokana teo amin'le resaka afitsipy asa dia sy le fitodika. Raha ho an'Antananarivo manokana, ny LMA ny lycée moderne Ampefilono fitoeram-panadinana nandray mpiadina maro indrindra, izay misy 1,704 misandraka ho an'ny efitrano 320 isa. Ito irampitso hatramin'ny zoma ao avizao ny fiatriana ny fanadinana. Iroso avy hatrany amin'ny fitsarana ny taratasy-panadinana ireo tompony andraikitra orian'izay. Ankoatra ny teto Antananarivo sy manodidina lamina ihany koa ny vozotra ny fanadina mpanjakana tamin'ireo faritra maro. Tany Toliara anisan'ny taranjana ahitana sujet catégorie 2 toy ny SVT sy ny anglais. Taorian'ny fisian'ny fuite de sujet tany Vangaindrano. Ho an'ny faritra vakina karatra manokana, ny lamina tamin'ny ankapobeny ny fiantomboan'ny fanadinana ho an'ity andro voalohany ity, manodidina ny 7,704 teo ireo mpiadina niatrika ny fanadinana tany an-toerana, izay notsinjaraina tamin'ireo fibe-panadinana misa 10 manerana ireo fiari-piadidim-pampianarana na sisy komisa 7 tao anatin'ny faritra vakina karatra. 15 taona ny zokiny indrindra tamin'ireo mpiadina ary 7 taona ny zandriny indrindra. 700 ireo mpiadina voafonjy ary 20 ireo mpiadina manana fahasembanana. Tao amin'ny CEG Mahazo Arivo, Cisco Antsirabe voalohany no nanomboana ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny laza adina ary natriany ireo manam-pahefana avy eo anivon'ny OMC sy ny DREN na vakina karatra. Nisy fampatsiahivana ireo toromarika sy ireo fitsipika tokony hoarahana ireo mpiadina ka anisan'ny nampiavaka ity fanadinam-panjakana BPC tamin'ity taona 2024 ity hoy ny talehi-paritry ny fanabeazam-pirenena. Faritra vakina karatra ny tantsorika avy amin'ny OMC eo amin'ny lafin'ny fitandrona filaminana eo anivon'ireo toeram-piadidiana tsirairay avy. Ny fandrahara ary hitantsika amin'izao centre zao angambany fa dia feno fitandrona filaminana araka ny fandaminana aty amin'ny centre. Toy izany koa ny fakahirezana nataony tao amin'ny faritra izay mametraka fa afaka miara-miambinandro ary afaka miara-manamboarina araka mitondra an'izay fombiazana eto anivon'ny fantarana zao fanadinana zao ny fisinay fitondram-panjakana eto amin'izao toerana izao. Ho an'ny fitalevam-paritra amin'ny fanabeazam-pirenena mahatsiaritra ambony kosa indray, ny lamina ary ny zotra araka ny tokony ho izy ihany koa ny fanomboana fanadinana tany an-toerana tamin'ity androany ity. 7,1 ny tapahatongavana tamin'ity andro voalohany ity. Raha mpiadina miisa 1,507 alina no voasoratra anarana ho an'ny Cisco 7 mandrafitra io fitalevam-paritra io izay miparitaka amin'ny foibe-panadinana miisa 120. 7,700 tamin'ireo ny fantatra fa tsy tonga niatrika izany. Izany hoe 7,700 alina no tonga. 7 taona ny zokiny indrindra izay miadina ao amin'ny CEG Voamba ary 4 taona kosa ny zandriny indrindra izay miadina ao amin'ny CEG Talata Apano. 4 taona kosa ireo olona manana fahasembanana. Eo amin'ny resaka debalazy ho an'ny kopia sy ny rehetrarehetra zany dia zavatra mbola intact aby ny tonga teto aminay teto, tsy araky ny resan'olona eny amin'ny tambazotra tserasera zany. Ho an'ny faritra Mahajanga, naitapiakarana 4,4 kosa ny tapandraisana anjaran'ireo mpiadina fanadinam-panjakana BPC ho tao amin'ny faritra Boeny raha ampitahina tamin'ny taon-dasy. Avy eo amin'ny Cisco Marovoany zokiny indrindra izay 5,90 taona, raha avy eo amin'ny Cisco Ambatobeny kosa ny zandriny indrindra 4 taona izay mianatra ao Ambondrimamy. Ny zotra araka ny lamina napetraka ihany koa ny fanomboana ka tsy nahitana olana. Raha napetraka ny Cisco Mahajanga voalohany dia rehefa vita ny épreuve écrite zany dia efa miditra sahady amin'ny fazina correction ny lakamisi arivo eny amin'izay Filibera Tsinanana dia avy hatrany tonga dia miantamia an'izay fitsarana ny taratasy-panadinana izay. Raha ny tiana atao moa zany amin'ity indray mitoraka ity dia tonga dia miaraka avoaka ny fanadinana BPC sy ny seconde. Dia mankahery sy mirary fambiazana ho an'ireo ankizy mba hanana fahasalamana, hanana fahatsilovan-tsaina mandritra ny fanaovana izany fanadinana mpanjakana izany ka vita soamantsara izany hatramin'ny farany ka ho tsara ny vokatra araka ny fahaizan'izy ireo.
ho an'ny farim-piady ity mpampianarana toliara voalohany kosa indray miisa 400 tamin'ireo 3,7 ny soratra anarana no tonga niatrika ny fanadina-panjakana BEPC 4 tao an-toerana tamin'ity andro voalohany ity. Arak'izany ny 9,7 ireo mpiadina tena niatrika ny fanadinana izay niparitaka tamin'ny ivitoeram-panadinana misy safito. 12 taona ny jandriny indrindra raha 15 taona kosa ny zokiny indrindra. Nandray anjara tamin'ny fanadinana ihany koa ireo olona manana fahasimbanana izay misy 5 ka nahitana zaza hafakely misy 2, manana olana ara-pahitana 2 ary manana olana ara-pandrenesana misy 3. Nilamina tamin'ny ankapobeny ny vizotry fanadinana tao amin'ny Cisco toliara voalohany. Na izany azy no amafisina fanaramaso tena amin'ireo ivitoeram-panadinana maro samihafa. Nisy ihany koa ireo taranja nahitana sujet catégorie 2 toy ny SVT sy anglais tao aoriany fisian'ny fuite de sujet tany vangain-drano. Ny nampiavaka an'tika BEPC tamin'ny taotina zany dia azoka zay na hoe nisarotiny ny ministère ny fanabazam-pirenena amin'ny alalan'ny arrêté numéro 19/437 izay miteny an'ireo milaza ireo typologie de infraction ary miresaka ihany koa ny sanction izay mifanandrifa amin'ireo infraction izay misy ireo zany miady amin'ny kolikoly ary miady amin'ny fraude ny ministère fanabazam-pirenena ny tandrona dia BEPC Malioa izay ny tandrona ny ministère fanabazam-pirenena. Anomboka ny alakamisy ho avy izao ny fitsarana ny taratasy mpanadinana ho an'ny Mahajanga ka vinavinaina ivoaka ny sabotsy 9 Jolay farafatarany ny valim-panadinana. Ho an'ny Cisco toliara voalohany kosa indray vinavinaina ivoaka ny 15 Jolay ho avy izao raha nambara ny chef Cisco tany an-toerana. Ho an'ny Rapitso itoy amin'ny taranja matematika ny tapany maraina ary ny taranja frantsay kosa ny tapany hariva ny andro faharoa amin'ny fanadinana BEPC izay atrian'ireo mpiadina manerana ny nosy. Izay ny akony fanombohana ny fanombohan'ny fanadina-mpanjakana androany. Fa hemitra tsy ho voaja ny tondrotra nomena ny SADC izay mamaritra fanontona 7 no anatanterana ny fifidianana filoham-pirenena. Raha tsy miasa denizao ny CENI araka ny fanazavana nentin'ny filohany androany teny Alarobia. Iroso arak'izany ny CENI amin'ny famaritana afahana mamaritra ny mamarana ny lisam-pifidianana ny volana Aprily 7 na eo aza ny tsikera samihafa amin'izao fotoana izao. Any amin'ny volana Jolay na Aogositra 2024 any vao afaka iroso amin'ny fifidianana voalohany entina mifindra amin'ny Repoblika Fahadimy raha iandry ny fikaonan-doha-pirenena vao ikarakara izay ho tokotany-pifidianana i Madagasikara. Izany hoe tsy anaja izay voarakitra tao anatin'ny tondrozotra ny faneken'ny fitondrana fanavaozana sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena toy ny SADC raha tsy miasa ny CENI. Io nambaran'ny filohan'ny Tivomira mikarakara ny fifidianana ity androany nanolona ny mpanao gazety raha nanontaniana momba ireo antoko politika sy mpiantsehatra amin'ny fifidianana maro tsy mankatoa ny CENI amin'ny endriny ankehitriny. Ka raha anatanteraka an'izay fitsapakevim-bahoaka izay tsika na fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 7 dia tsy maintsy 4 vola na 2 vola na farafakely mialohan'izay no tsy maintsy manomana lisam-pifidianana. Zay no antony anomboantsika ny fanovana sy fanavaozana ny lisam-pifidianana dia izao mba hisy lisam-pifidianana vonona eo anatanteraka ho raisin'izay rafitra ikarakara fifidianana ho avy eo ahafahana manatanteraka n'ilay fifidianana izay efa napetraka fa tsy maintsy tanterahana amin'ny taona 7 Arak'izany mametraka hatrany mahazava-dehibe ny fikaonan-doha-pirenena ny toe-java-misy ankehitriny izay mety ahavoakasika ny tety andro efa voarakitra ao anatin'ny tondrozotra efa neken'ny mpitondra. Namanay ao anatin'ny vondrona misy anay dia nilaza mihitsy nanambara fa hoe tsy handray anjara aloha amin'ny resaka rehetra dinika momba fifidianana raha tsy ao aorianany concertation nationale. Nefa ny moa araka ny resahan'ny Andriamatoa ny fanomanana rehetra dia tanterahana ka izay zavatra rehetra vita zany amin'ny fotoana fikonan-doha io dia io zany no raisina raha ohatra zany ka hoe foana ny CENI zay ny tapaky ny daholobe dia aherintsika vaovao no entina hoe iza zany ny anolo azy na inona iza nanao ny asany. Raha ohatra moa mitohy
ny seni araka n'izay fahatapahany fitoeran-doham-pirenena dia mazava ho azy fa efa misy asa vita. Antoko politika sy vondrokely samihafa eto amin'ny firenena no mandrafitra ny KMT na ny komity miaro ny tolona ary maro ihany koa ireo ivelan'ny komity io tsy resy lahatra amin'ity seni ity. Anton'izany ny tsy fisian'ny fiovana oharina tamin'ny seni tany aloha ankoatra ireo olona eo anivon'ny promaharitra tariny ny filohany. Sary izay maneho fa lasa olona fotsiny ihany no olana tamin'ilay seni tany aloha izay nahatonga ny kristy eto amin'ny firenena no ireo saritsary impifidianana. Eo ambonin'izany ny seni Tarindrakotonarivo Tery izay iroso amin'ny fikarakarana sy fandrafetana ny lisam-pifidianana vaovao hiatrena ireo fifidianana ho avy. Ny teti-bola anatanterahana izany izay mitetina 430 miliara ariary raisin'ny fanjakana malagasy antanana ka ny volana aprily 724 no ikatona tanteraka ny lisam-pifidianana ary ny volana jona 724 no anatanterahana ny fifidianana na fitsapakevy-bahoaka momba ny lalam-panorenana ny Repoblika Fahadimy. Ary ny fiandohan'ny oktobra 724 no ifidy izay filoham-pirenena ny vahoaka malagasy raha ny tetiandro nampahafantariny seni androany. Ny seni izay nifanakaloevitra tamin'ireo anklavi-kely samihafa ary nametraka ireo asa ho tanterahana ao anatin'izay fahazahoana lisam-pifidianana vaovao izay. Miantso ny fitondram-panjakana nafaingana ny fandraisana fepetra mongorana ny tambazotra ao ambadiky ny alajazy izay miteraka korotana eto amin'ny firenena ny rehetra amin'izao fotoana izao. Amin'ny fitondram-panjakana izay nanamafy fa tsy andefitra amin'ireo asa ratsy manohitohina ny filaminam-bahoaka ary efa anatin'ny fanadihadiana ihany koa mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Rina Fitiavana. Mitombatra ny tranga fahaverezana na alatra zaza eto Antananarivo sy ny manodidina raha ny filazana miparitaka eny amin'ny tambazotra sosialy Facebook. Ny eto amin'ny faritra Nalamanga no ahitana tambo indrindra amin'izay fahaverezana zaza izay araka ny tatitra nomeny polis-pirenena sy folatretiny isan'ny zazavery ka ny 740 amin'ireo no efa hita raha toa ao anatin'ny fanadihadiana amin'ny fikarohana ireo tompon'antoka ny mpitandro ny filaminana. Ho an'ny raharaha fakana-ankeriny zaza ny Toamasina indray olona 7 treto no voasambotra raha toa ka jolahy iray maty voatifitra araka ny tatitra azo avy amin'ny polis-pirenena trany. Nanaitra ny mpanara-baovao ihany koa ny fahitana horonan-tsary miendrika fandrahonana miantefany amin'ny fitondram-panjakana miparitaka eny amin'ny tambazotra sosialy izay misy fifandraisany amin'ny raharaha drone nanaraka ny fiaran'ny filohan'ny fanavozana ny zoma lasa teo. Miteraka fikortanana ary miantraika mivantana amin'ny fiainam-bahoaka indrindra ireo ray aman-dreny tranga alajaza sy fampiororona amin'ny tranga amin'izao fotoana ka tokony afainganina ny fanadihadiana sy ny fandraisana fepetra amongorana aingana ireo tambazotra n'olon-dratsy ao ambadika izany. Inona re tompoko ny tiana tongavana amin'izao zavatra rehetra. Ataovy tsapany vahoaka malagasy hoe tany-tandalàna i Madagasikara. Ataovy tsapany vahoaka malagasy fa misy fandraisana andraikitra ao anatin'izao fitondrana fanavoazana izao. Nandeha be ny resaka alajaza misy mihitsy ary moa nizay efa tratra teo am-pifiloam-bodirano. Reny zany no ahitany vahoaka malagasy taratra hoe misy fandraisana andraikitra ve sa tsy misy satria ny antony dia izao. Te afantatra ny toy iny ary te afantatra mangarahara makasika an'iny ny olona victime. Miantso re tompoko mba raiso ny andraikitra reo. Ianareo aloha zao no eo, ianareo no mitatana dia raiso tanteraka satria tompona andraikitra fenonareo mitatana ny tany sy ny firenena. Dia raha ohatra koa samby malina zany ny mpiarabelona rehetrarehetra dia moramora ny fanjakana ihany maka ny andraikitra satria ny andraikitra ny fanjakana ny fampiarana lalàna amin'izay nanao ny zavatra tsy mety ary ny fandaminana ihany koa ny firindran'ny fiarahamonina ao anatin'ny tompona andraikitra isan-karazany. Donc zany raha miara-mientana ny vahoaka sy ny mpitondra dia ho hitantsika ihany ny vahaolana ahafahana mampitsahatra ireo fikorontana be dia be izay manimba sy manakorontana ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao. Nanamafy ny fitondram-panjakana fa lahara-pamena eo anivon'ireo sampandra-ra-panao fampitorana sy fanadihadiana ireo raharaha rehetra mifandray amin'ny asa fanakorontanana, fakana-ankeriny, fandrahonana, fanafiana amin'ny tampiadiana, alajaza na tranga afa mampiaya. Tsy azo ekena velively, ny herisetra sy ny fanararaotana atao amin'ny ankizy. Manentana ny ray aman-dreny izahay mba hanara-maso akaiky ny zanany, tsy hamela azy irery amin'ny toerana mety ampidi-doza ary ampianatra azy ireo ahafantatra ny zony sy ny fomba iarovany telo. Ho amafisina trano ny fiaraha-miasa amin'ireo ministera sy ny sampan-draharaha rehetra ary ireo mpiara-miambinatoka amin'ny alalan'ny tambazotra fiarovana ny ankizy mba hisiny valikavatra aingana sy mahomby amin'ny fiarovana ny ankizy.
efa napetraka mazava ny tsoromarika ho an'ireo sampandrarainy fotony andray ireo olona mitorika na mitodry mikasika ireo tranga ireo anafainganana ny fanadiadiany horaisy ny fanjakana an-tanany ireo niarambona sy ny fianakaviany indrindra amin'ny fanohanana ara-tsainy ny fanampiana amin'ny dingana mifandray amin'ny fitoroana sy fitoriana ho any eto Antananarivo ny eo anivon'ny fampanohavana no mandray ireo fitoriana manokana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo reto efa nisy ny fepetrany raisiny ho an'ny fampanohavana maneran-nosy araka ny fampitambavao voaray hatrany. Mila andraisana fepetra aingana araka izany ty alajazy ty fa isany mila andraisana fepetra ihany koa ary tokony esorina amin'ny toerana izay mpikambany gouvernemanta tsy mahavita ny asany amin'izao fotoana izao raha ny faneho-kevitra nentina mpanao politika. Amin'ny Prime Ministre izay efa nanambara raha teo fa andraisana fepetra ireo sakana tsy mampandeha ny tetika asa mpanjakana. Tokony hisy ihany koa ny vahaolana raisina tsy andany mpitoana toy ny zava-nitranga tamin'ny fitondrana teo aloha. Uravana ro sakana rehetra mety niteraka fahatarana amin'ny fanatanterana ny asan'ny gouvernemanta araka ny toromarika nolazain'ny Prime Ministre ny zoma lasa teo teny amin'ny anteny meram-pirenena. Tsy mifanaraka amin'izany anefa ny zava-misy amin'izao fotoana satria to tsy hita mazava tena zava-bitany ambaratonga tsiraray. Mandeha ny baiko saingy ny mpanatanteraka no tsy manatanteraka ny asany amin'ny fomba feno hoy ny mpanao politika. Izy fetraka mivantana amin'ny filohan'ny fanavaozana sy ny lehiben'ny gouvernemanta izany. Maro ireo tranga manaprofo izany eto amin'ny firenena anisan'izany ny raharaha mikasika ny Cour des comptes izay efa tapitra ny fiampitoana napetraky ny filohan'ny fanavaozana saingy tsy hita izay toyiny. Ahoana moa zany eto amin'ity firenena ity mandeha eritreretina hoe raha miresaka rambolenge antsika na fanotorana tanjo izy ohatra dia misy tompony andraikitra zany. Lizy zany laha tsy le filohan'ny fanavaozana no mahita ny lizy sy mampitsahatra ny lizy avy hatrany dia tsy maintsy mitohy ny asa sahala amin'ireny nefa na ny olom-pirenena tsotra dia tsy misy mahafantatra vao manomboka sy tazana intsony zany ny masoandro dia efa mifanaretsaka ny camion endrika anankiray zany zay zao entina iresahana hoe lay filoha sarotiny amin'ilay izy fa lay mpandray ny bay no somary olana zany mazana ao anatin'ilay izy. Raha tsy andray ohatra tsika hoe mahakasika ny menaka mavesatry tsy miroro ohatra izay efa ela nge ny filohan'ny fanavaozana no milaza hoe tokony mila tanterahany io efa mandrakity ny androany zany tsy fantatro hoe inona no sakana mahatonga an'io tsy mbola tanteraka. Ny fanesorana ireo tsy mahavita ny asany eo amin'ny toerana no fepetra tokony ho raisina. Manana rafitra mpanara-maso ny ministera tsirairay avy izay manao tombana ny tetika asa eo ambany fiandraiketany. Tokony isy aorianan'izay ny tatitra tolotry ny ministera any amin'ny lehiben'ny gouvernemanta sy ny filohan'ny fanavaozana ahafantarana ny olana sy ny dingana efa vita amin'ny fanatanterahana ny tetika asa. Tokony ho entitra ihany koa ny fanaraha-maso ny tsenam-barim-panjakana tsy hiverena ny fomba fanao teo aloha toy ny asa atao ankehitrano an-trano sy ny asa tsy vita lazaina fa vita. Fiainam-pirenena ny resahana fa tsy resak'olona na resaka kilalao fa tena fiainam-pirenena resahana zany hoe tsy maintsy ataon'ny tompony andraikitra kosa ny mampitandrina hoe mandraiso ny andraikitra ao tanterao lay asa inona ny olana dia mazava ho azy fa tsy maintsy atao any fampitandremana rehefa avy nampitandremana kosa nefany tena tsy mahavita tena tsy maharaka tena tsy manao dia tsofina rano izy fa tsipihana sy marihana na eo zany rehetrarehetra zany fa ny firenentsika ankehitriny dia mandalo karazana dona mafy manoloana ny fanakorotana toy ny sasatsasany dia eo indrindra no tokony hitarafana n'ilay atao hoe solidarité gouvernementale na aviaiza fiavian'ilay ministra dia tokony hametraka an'izay solidarité gouvernementale zay izy eo amin'ny fomba fanatanterahana ny asa. Dia lafiny ara-toe-karena sy ara-tsosialy no simba voalohany rehefa tsy mahafeny asan'ny gouvernemanta. Tsy azo atao ankilabao ny fitantanana ny fiainam-pirenena ary mitaky fiarah-miasa matotra sy aingana. Mila fatarina raha ny lalàna na ny fitaovana na ny olombelona no sakana. Mila mitady vahaolana dia n'izao ka tsy hijanona ho resaka ambony latabatra fotsiny ihany ny firosoana amin'ny fanovana sy ny fanavaozana. Anome zony valopolo isanjato ny malagasy izay tsy mahay afa-tsy ny teny malagasy ny fampiasana sy fandikana ny teny malagasy amin'ny sehatra ofisialy sy amin'ny raharaham-panjakana raha ampiarina sy tanterahana araka tokony izy. Hoy ny profesora Ranefson Jean ofisy mpampianatra mpikaroka eny anivon'ny Université n'Antananarivo. Mila fahavononana hoentim-manana sy teknika ary araka-olona ihany koa zany ka tsy tokony atao kitoto. Daniela Minoso.
no ny firoboroboany ny teny vahiny indrindra ny teny frantsay amin'n'ireo sehatra manandanja etontsika voailika sahirana mamaky didim-pitsarana taratasy-panjakana natota taratasy ofisialy sy amin'ny fitadiavana asany 700 ny malagasy izay tsy mahay afa-tsy teny malagasy eton-toerana fototra tsy mampandroso ny firenena izany no tsy fisian'ny fahalalana sy fatakarana eo amin'ny maronisy amin'ny malagasy iovy izany raha tena ampiarina ilay tolo-dalàna vaovao momba ny fampiasana sy fandikana ny teny malagasy amin'ny sehatra ofisialy indrindra amin'ny sehatry ny fitatana andraram-panjakana izay nolaniana teny anivy ny antenimetra-pirenena ny Raitsolay lasa teo ka malagasy 7 amin'ny 10 no mety ahazovana kokoa amin'ny fanatonana sapandraram-panjakana mitaky fahavononana arabola sy arakolona ary ara-teknika izany ahafahan'ny 700 ny malagasy izay voilika miditra amin'ny raram-pandrosoana raha jerena fotsiny hoe firon'olona matianina amin'ny teny malagasy tsy maro ane ny teny malagasy antsika rehetrarehetra io fa vitsy ny tena nandalina izay le tena nandalina zay ny ataoko hoe matianina ataoko hoe tsisy 50 akory ange zany miaraka amin'ny ataoko hoe mpampianatra izay atongamba lehibe indrindra ny sampana na zanatsetra moa ny lazana azy avao lehibe indrindra zay ngeka tsy ampy 30 akory izay zay ny lehibe indrindra eran'ny Madagasikara dikan'izay mila fanofanana olona maro anatanteraka n'ilay zavatra fa misy lohana nanao fikarohana be dia be nanao fikarohana fa io kosa indray le zavatra tsy azo atao kitoto tsy azo atao kitoto fa tsy maintsy zavatra mitombina araka ny siansa mitomboka araka ny fahalalan'olombelona ny zavatra atao izay moa efa nanaiky ny anatanteraka zay fanaovana sady fanofanana zay ateraky ny lalàna iny manao ny zavatra ateraky iny ny tetikasa ateraky iny sy fanofanana ny olona anatanteraka azy ny mikasika ny toebola indray dia amin'ny fanjakana zay ankoatra izay tokony hanana ny politika ny ihany koa dia ny fananana sapanasa mikatriko ny voambolana ny ministera tsirairay avoaka amin'ny alalan'ny didim-pitondranana pararete ministeriel orian'izay ny voambolana iny ka mpiarina ininivo ny ministera fototry ny fampandrosoana ny firenena iray ny fampiasana ny teny ho fampandrosoana azy ka tokony homendanja izany raha ny fanazavana trany maro ireo firenena mandroso manome lanja izay teniny izay raha tsy laza afa-tsy Japon, Korea, Russia, Eropa avaratra toa ny Norvège, Finlande, Danemarka sy ny maro hafa ka tokony atao fitaratra. Isan'ny sehatra mora hiaran'ny kolokolo ny fitantanana ny arena voajanahary sy ny faritra rovana raha tontolo iainana ka antony rosoana tamin'ny fanaovany tsonisy fiarah-miasa teo amin'ny birao nasionaly maleotena miady amin'ny kolikoly sy ny ministera ny tontolo iainana hanamafisana ny ady atao amin'izay resaka kolokolo izay natolotra ihany koa ny fanambaram-panana ny rotale isaky ny departemanta teo anivon'ity ministera ity hanamafisana an'izay fanavaozana sy ny ady atao kolokolo zay tsara soarvely sy todo sofabrice raha zanadrabe manananjara toekarena ny arena voajanahary sy ny lalàna momba ny fiarovana ny tontolo iainana tranga izay ahina ametraka izany sehatra izany ho marefo amin'ny kolikoly ka hitondrana fanavaozana ankehitriny ho ny ministry ny tontolo iainana mety iseho amin'ny endrika maro ny kolikoly ao anatin'izany raha tsy ilaza afa-tsy ny fanjika-dalàna ahazona fa azon-dalana hitrandraika faritra rovana mety isy ihany koa ny fanodikodonana volana natokana ho amin'ny tetikasa fiarovana ny tontolo iainana toy ny tamberibidy amin'ny carbone na amberesaka voatsila akory zay ilaina araka izany ny miady amin'ny kolikoly amin'ny alalan'ny fampiarana entitra ny lalàna sy ny fanamafisana ny fanaraha-maso ka antony fifanarahampiarah-miasa momba ireo tombana amin'ny politika anatiny hiadiana amin'ny kolikoly eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana ny mpanao lalàna antsika dia nanery ny ministera tsy maintsy mametraka ny politique interne de lutte contre la corruption sy dispositif anti-corruption aminay manokana monsieur le ministre dia tena zava-dehibe ny fiarahantsika rotonta miasa mba hahafahantsika mahita vokatra azo tsapaitanana manoloana ny rety firongatany ataontsika hoe fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo are-pirenena lasany Thaïlande vao niresantsika teo ny sasany any Afrika Atsimo sasany any ankafa dia everina fa ahitantsika vokatra ny fiara-miasantsika izao
ankoatra izay natolotra ny Bianco ihany koa ny taratasy fanambaram-pananan'ireo taleno miakatra rehetra amin'ny departemanta samihafa eo anivon'ny ministerany tontolo iainana androany mariky ny fanarahana ny fepetrataky ny fitantanana mahitsy sy mangarahara amin'ny asa-panjakana tokony ho modely amin'ny fanarahan-dalàna ny mpiasa-panjakana. Harena iombonana no nankinina tamin'ity ministera ity mba ho tantanana. Amin'ny mahasaripady azy izay indrindra dia tsy ilaoza ny kolikoly isan-karazana. Fa ny kolikoly dia isika mpiasa-panjakana tsy mipetraka ao anatin'izay fahitsiana izay manome vahana azy. Ka raha isika ny sarotiny ary tsy manaiky an'izany kolikoly izany mino fa na ny vahoaka aza dia tsy hanao an'izany koa. Isandray mavao resaka anay ao ny fitsandrana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena. Averiko foana tsy mpamory hetra ny mpiasa ministera ny tontolo iainana ka haka vola amin'izay mangataka servisy eto anivon'ny ministera. Raha misy vola aloha dia tsy ato fa ny trésor ny fandoavam-bola. Ka raha misy mpiara-miasa eto amin'ity ministera ity manana an'izany toetra izany dia tanana soamantsara isika anivon'ny Bianco ampiatra ny lalàna. Tsy asanay izany. Tato ato ihany koa na resaka be ity tamberin'idiny carbone ity. Satria ny ministera ny tontolo iainana dia tsy mitantana ny vola io. Ka mangataka izay Andriamantoa Secrétaire général mba hisiany fanaraha-maso amin'ny vola natao any vahoaka malagasy io. Maneho miharihary ireny tatitra navoaka ny fitsarana momba ny kanty ireny fa isan'ireo nahatonga ny fanodigodona mbola mpanjakana ny opapana sy ny fanaovana tantely afadrakotra ny harem-pireneny ny tompona ndraiky mpanjakana. Dinga anaraka izany no notanteran'androany ampiarana ny fepetra napetraky ny filoha-mpanjakana anamafy ny paikady-pirenena amin'ny ady amin'ny kolikoly izay atao mifandraika amin'ny politika kabe ny fitondrana fanavozana ary apetraka ho lara-pahamehan'ny toe-karem-pirenena manomboka izao. Tonga tao anatin'ny fotoana ny doky sika ho resahantsika eo rehefa avy eo ny olany fananantany any Ambala Manasy Toamasina. Eo ihany koa ny zanam-pandarana Kopenao iresahana ny fihetsika mampitondran-tena rehefa andeha taxi borosy indrindra ao anatin'izao fialan-tsasadrao ao anatin'ny tapan'ny faharoa ny fampahalalam-baovao no anarahantsika ny Antsiprian'izay. Aza misaraka aminay ary. La tombola avec Cosmos continue jusqu'au 19 juillet. Yes! 25 millions arrière. 25 millions arrière. Wow! 25 millions arrière. Yeah! 66 ans, 66 gagnants, 66 millions d'arrière à gagner. Pour tout achat chez Cosmos, participez au tombola spécial indépendance. Premier lot, un chèque de 25 millions d'arias et 65 autres lots en bon d'achat d'une valeur totale de plus de 41 millions d'arias. En plus, profitez des remises sur certains produits et c'est uniquement chez Cosmos. Et si cette fois-ci, c'est vous le gagnant, attention, stock limité. Cosmos, votre partenaire de confiance. Vivez la Coupe du Monde avec une définition d'image incroyable avec la télé TCL. En plus, du 11 juin au 19 juillet, pour tout achat d'une télé TCL, uniquement dans tous les magasins Cosmos, participez à la tombola TCL World Cup avec 4 télé TCL à gagner. Uniquement dans tous les magasins Cosmos. Avec TCL, chaque moment du World Cup devient spectaculaire. Cosmos, votre partenaire de confiance. Vibrez au cœur de la Coupe du Monde avec les télé iSense, sponsor officiel de la Coupe du Monde 2026. Du 11 juin au 19 juillet, prix spécial Coupe du Monde, uniquement dans tous les magasins Cosmos, sur une gamme de modèles avec des remises allant jusqu'à 17%. iSense, innover pour une vie meilleure. Cosmos, votre partenaire de confiance. Leo anty moto ty afa maty lava foana. Te vidy moto vaovao mihitsy afa mbola tsy ampy mivola kasitsika amin'izao. Tsy olana izany, pas de cash, pas de souci. Mividiana entana anio, aloha tsikelikely hatramin'ny 3 volana miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ao amin'ny Cosmos irery ihany.
ny vahan'ny olan'ireo mpifankaty miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ary ianao ihany koa pas de cash pas de souci miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra eny amin'ny magasin Cosmos manerany Madagasikara azadino miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra tsy olana nisy fananam-bola eno eo mividiana entananio ary aloha tsikelikely mandritra ny 3 volana miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle, vous êtes fonctionnaire visant un reclassement, vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Itanao pivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C ny goût-tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfait orange fraise et coco sy parfait maro isan-karazany avy agny Europe an'le tegna top mina mety aminà. T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 7 juillet seulement. Yes. Mamenina ny arabatra ny tomboky lasomivavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Miantso ny tompona andraikitra hidy ny fotony hijery vahaolana maharitra momba ny tanin'izy ireo. Amponao mbala manasy fokotany Karo 1 Toamasina faharoa amin'izao fotoana izao. Ny olana fananantany izay mitazona ny 3 amin'ny 800 ny raharaha miakatra eny anivo ny fitsarana Gaëtan Andriatsilavo. Fototry ny disadisa ara-tsosialy ato amintsika ny ady tany ka ilaina ny fiaraha-miasa amin'ireo ministera voakasika sy ny mpanao lalàna ahafahana manamafy ny rafitra ara-dalàna. Hoy ny ministra ny fitsarana raha nanokatra ny dinika momba ny fanavaozana ny sehatry ny fitsarana androany. Ny ady tany izay mitazona ny 3,700 n'ireo raharaha miakatra eny amin'ny fitsarana isam-bolana. Indrika maro no isehon'ny olana ara-tany eto amintsika. Raha tsy ilaza afa-tsy ny ao ambalamanasy fokotany Karo 1 Toamasina faharoa. Ny ainga tamina fangatahana fanamboarana ny lalana ny olana ka lasa n'olotokana ny tany taty aoriana. Olona tsy fantatra ary tsy nanajary araka ny fitaraina an'ireo fokon'olona. Tragno ray tsy anagnana amin'ity toerana ty. Na ataontsika hoe voly ray tsy anagnana amin'ity quartier ty. Na ny tarehiny tsara mba nihitanay. Amin'ny telefôny izy no magnantso anay. Gaga zahay aty afara fa izy lasa mahazo ny taninay. Mitaraigna zahay fitondram-pandrakana GMCO de resiny fôgna. Mitaraigna zahay fitondrakana GMCO resiny fôgna. Ka amin'ny fitondragna am'izao ty miaro vahoaka. Raha tegna tena tianao zahay vahoaka monsieur le président, monsieur le ministre, jereo voankaiky zay. Zahay efa miresaka aminao fôgna magnaraka andro akeo mitaraigna fa midigna fotony mihitsy anareo mijery hoe ahoana marina ny maharary anay. Tsy afaka mikarakara ny tany ny mponina ka mitaraina. Hatramin'ireo efa manana taratasy ara-dalàna tafiditra ao anatin'ny olana mivezivezy etseroa no ilay tany azo n'olon-kafa taty aoriana. Tsy de mahay lalàna loatra zay fa zay lalàna ainay. Ay, zay lalàna ainay hoe ianao zay efa nagnajary nandritra ny 7 taona dia ianao no tompon'ny tany.
gaga zay na dia za fa na taratasy ara-dalàna moa zany a dia mbola voavezivezy gauche droite vola miala tsy haiko ny volako angamba kely tsy avitako an'le izy fa le mpanambola zany a dia tonga dia androany izy nanomboka 2012 izy nanjary izy indray ny tompon'le tany gaga zay miantso ho tompona andraikitra ijery fotony ny zava-misy iretom-ponina ao mbala manasy ireto mila fanavozana ihany koa ny rafitry ny fitsarana ka tsy hisy ny fitany lana amin'ny famoahana didy fitsarana malao tena ary manakaiky ny filan'ny olo-pirenena no andrasany be sy ny maro ijanona ny toamasin'izay sika fa lafim-bavao hafa ho tontosainao amin'ny gymnase arena amin'ny 7 hatramin'ny 7 jolay ho avy izao ny Island Vibes Festival andiany voalohany etsika mandritra ny 3 andro izy io natokana ho an'ny mozika ny kolotsaina sy ny fifamizarana ihany koa amondrona ireo mpanakanto malagasy avy any ivelany ao amin'ny renivohiparitry Betsimisaraka ny Island Vibes Festival andiany voalohany ho tontosaina ny 7 hatramin'ny 7 ny volana jolay ho avy izao izay mikendry ny anarina ireo toeram-ponenana rava vokatry ny rivo-doza ao Toamasina mitohy hatrany ny fivarotana tapakila izay efa nisokatra nanomboka ny 17 jona lasa teo raha ny fanazavana amin'izao fotoana izao aloha dia efa misy ny fividianana billet izany hoe efa misy mivarotra billet eo avelany eo amin'ny gymnase efa afaka misitraka ny billet anankitelo nareo fan jaune gold sy ny VIP amin'ny vidiny 15 000 ariary ny fan jaune gold 75 000 ariary ary ny VIP 300 000 ariary fanomanana sy ny zavatra rehetrarehetra hita moa zany dia misy ny resto bar misy espace n'izay zany ao misy stand betsabetsaka ao mba sakafo sy ny zava-pisotro rehetra misy koa ny parking zay tena ilain'ny olona ety misy satria ny olona mitondra moto tondra tomobila dia misy parking sécurisé aty dia resaka sécurité zay ihany koa misy hôtesse BDB sy animatrice BDB fa natokana amin'izany apiditra sy anome afaka antaninareo zavatra tsy hainareo ny hôtesse afaka mampiditra any amin'ny place zay misy azy VIP fan jaune sy ny gold dia amin'ny resaka bio koa nareza matahotra fa bien sécurisé bioetika satria escanena izy akao dia ohatra zany anao mitondra billet fausse ka hoanao zay magnantegnategny agnamboamboatra photocopie-na billet kagny afa zatao fa anao fa baraky izy ka iscanena bioetika mivady akeo ka misy olo hafa mivarotra billet aminare akoatrany zay avy amin'ny famille agency Tamatavy aketo efa billet fausse ka izy zay fogna zany mivarotra billet aketo Tamatavy ana réservation na koa hoe te handeha ty na rehefa tsy afaka micontacta mandefa message amin'ny page Facebook ny Island Vibe na koa amin'ny laharana anjare 37 57 506 21 37 57 506 21 ny 12 jolay isy ny carnaval lehibe izay tafiditra ao anatin'ny festival arahana lalao samihafa ahazona loka aorin'izay itotorepika mandritry ny 3 andro miaraka amin'ny Island Vibes Festival andiany voalohany mitombo ny orinasa misehatra amin'ny tontolo nomerika sy ny teknôlôjia ankehitriny ho fanohanan'ireo tanora manam-pikasana hiditra ao anatin'izay sehatra izay ataony 8 hatramin'ny 10 jolay ho avy izao ny salon de la relation client et des métiers du digital andiany faharoa sehatra izay natao hanampiny ireo mpisehatra ihany koa manoloana ny fivoarany na ny farany hitan-tsaina voatra ny olombelona ontsoa fifaliana ho tanterana ny 8 ka hatramin'ny 10 jolay ho avy izao ny andiany faharoa amin'ny salon de la relation et des métiers du digital izay ahitana karazana fampiratiana ataona orinasa maro ibantoerana anatin'izany ny tontolo numerika sy ny farany hitan-tsaina voatr'olombelona na ny intelligence artificielle izay hita fa efa miroborobo amin'izao fotoana isy ihany koa ny fampiofanana tanora sy fifandraisana azy ireo hiasa na hisehatra anatin'ny tontolo numerika ny digital tena iandrasanay zany na ho an'ireo pampiraty na ho an'ireo izay tadiavinay dia izay tokoa hoe isika amin'izao dia efa ao anatin'ny sehatry ny digital zany hoe digitalisation ny fitaovana rehetra ampiasaina dia efa amina numerika daholo na ino sehatra ino na sehatra ino ary ihany koa dia efa mivoga ihany koa ty asa tsona hoe freelance ohatra zany hoe miasa amina internet ianao dia miara-miasa kokoa amin'ny any ivelany raha tamin'ny fotoana izay
ny olona expérimenté kokoa no tena tetavinay amin'ity indray ity indray dia mizara roa mandray izay olo expérimenté ary ano any amin'ny 20 isany mihitsy loatra tsy ferana fa misy ihany koa asa misokatra ho an'ny ankizy tsy mbola manana expérience. Fampiratiana, famelabelarana sy fifanankalozan-kevitra, fandraisana mpiasa, fampahafantarana ny tontolon'ny asa amin'ny sehatra nomerika sy ny maro hafa no hita mandritra ny 3 andro amin'ity andiany faharoa ity. Miditra tsikelikely anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatr'isika amin'ity volana jolay ity. Anatin'izay maro ireo fihetsika mampitondra tena tsy voatandrina mety hanotoina ny hafa. Indrindra ho an'ireo mikasa handeha taxi borosy izay indray no taterina amintsika ato anatin'ny zanam-pandaharana kopy anao androany. Fa ity zanam-pandaharana ity izay anjara biriky etiny Cool TV FM amin'ny fanabeazana olo-pirenena. Kopy anao. Cordonnier va miaraka amiko nareo amin'ny mazanga. Tamataso ambantsa. Lova miaraka amiko amin'ny chauffeur namako. Ny chauffeur namako dia vabatsika aty izy raha avy eo. Lova raha galo ko malala fa lova ny chauffeur raha galo malala. Ny chauffeur ny chauffeur ny chauffeur. Zay raka. Dono meke. Tsika mijery any écuche. Mety atry ambadika ary mangaba fa io zao misy soratra. Salama tompoko. Salama, ino azo ataonareo azafady? Seseka anao réservation ho an'ny Dego. Zao andeha zao. Androany? Eny tompoko. Eka, ny fraitsika ato dia plastika afaka mandroso ianareo dia afaka mijery place. Tazomijirena tanio ok. Ty zany place misy atintsika ato devant dia afaran'ny chauffeur afaran'ny chauffeur amin'ny 5 dia aveo amin'izay amin'ny 9 ty 15 16 amin'izay bafon angala bafon atao amin'ny analiza le réservation sarobidy zay azafady madame azo ataonao tokony afaka iny andeha azafady fa efa nandoa freta tsy velany tatsy ty zany omendroanao tao an-tany ty tsy bie sady tsisy raha fa tatra ny mpanera tantany tany ianao tsy maintsy mamera mandoa ndray za madama eka tsy maintsy mandoa aiza le place ry madama azafady ty sy ty ay am'ty bafon ty eka eny ato ok ty zany bienareo roa dia tiany anao ndao tsika hijery tomobily amin'izay tao amin'ireo fa mila tonga satria amin'ireo fa manao chargement dia sao dia be entana manahirana zay fa mandeha zao indraindray amin'ny efatra indraindray amin'ny efatra sasany ty zany tomobilitsika dia placenareo zany ao amin'ny bafon Tasotro kely aty zaloha fa vizana be fa tsy tandringa izy plaky fa tsy azo atoriana ty ay aleo ary ale dao na tomobile amin'izay ka mba hoarony ory madama fa ahoana koa zany tena vao miainga ty ny tika dia fa za miveranga nare ty ine kisaka zany aloha telo be aka ka neta leranga ty tsy hitako izay tsy nampiakarana anazy tany ambony tany tandrivo ny fananana imbonana olova maharitra ho any taranaka ataovy madio vatana rehefa voyage araiza manao manitra be ihany koa teneny ireo mpamily raha mandeha mafy loatra ampafatary ireo mpitandro filaminana raha sarotra teneny izy
kopenao zay kopy zay kopy ao anatin'iny zanam-pandaharana kopenao iny afangatana ny fitohizan'ny fanamboaran-dalana miaingy eo akazon-drano miazo anandrainjato izay naatono ny antony tsy mazava ireo mpampiasa lalana ao Fianaratsoa tampotanàna ankoatra fahasimban'ny fiara teriny lalana ka ina iteradoza ihany koa aingora-kotondriana kory Fianaratsoa. Raha efatra volana izay nanomboka ny faran'ny volana janoary 2024 no feptaona nomena ny orinasa izay nandraikitra ny fanamboaran-dalana izay anisany nampakaikaiky ny vahoaka mpampiasa lalana izay manomboka eo akazon-drano mizotra makany andrainjato noho ny fahasimban'ny lalana izay tena ratsy tokoa. Ny tsikaritra nefa dia ampandahalana kely ihany no mbola vita afana tanteraka moa izany fanamboarana izany raha ny hita raha tokony ny volana meteo moa no tokony hifarana izany asa izany. Maro ireo fanelingelenana hita sy ny fahasahiranana indrindra ho an'ireo mpampiasa lalana avokatr'izao fiatoana izao ka mampitaraina azy ireo. Resaka fanamboaran-dalana teny Tongovory aloha zany nijanona izy zany tato ato tsy fantatro inona nampijanona azy ary tena mampijaly be anay zany dia le eo amin'ny besetrika eo. Raha vao mifanena amin'ny tômôbily zany dia tsy maintsy mifampijaly be mba tokony resahana amin'ny tompony andraikitra hoe mba farafarasiny zany mba amboarina aloha eo eo amin'ny besetrika nanao misy lavaka mihitsy eo na gauche na droite tena sarotra be misy mandray azy. Le faratsiny eo amin'ny any io zany dia lasa tarika fahasimbana tômôbily mikapoka ny resort tapaka mba tokony resahana amin'ny tompony andraikitra izay kaiky an'io fa tena tsy ahidy tsony tokony enjena zany le resaka anan'le lalana hoe rehefa 4 mois dia tokony vita 4 mois fa tsy andy any amina tsy asana vidika any amin'ny 2027 koa ngamba vao vita io. Dia ve raha tsika malala tokoa izy iny tena miapotika hatramin'izao ny feptaonan'ny fanomezana tsika rehetrarehetra moa dia 4 mois hatreto izy mbola tsisy fanamboarana nisy fanamboarana fa nijanona nelanelana efa ho 6 mois izy tia miapotika ny ranorana ho avy koa raha teo ho aizy tsika. Raha ny vaovao ray avy eo anivon'ny tompony andraikitra dia noho ny tsy fisian'ny tara ahafahana mandrakitra io lalana io no anton'izao fiatoana izao. Nanambara nefa ireo tompony andraikitra fa efa automasina ireo fitaovana izay ahafahana manohy indray izao fanamboarana izao ka dia andrasana arak'izany ny fahatongavany. Marina moa fa orinasa avy eto an-toerana ihany no fantatra fa miandraikitra ny fanamboarana io lalana io. Tonga tao anatin'ny fotoana famizarana andreo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany ity indraisika dahoary. Tonga ao amin'ny toeram-pitehirizana ny vaksiny ao Ivato ny vaksiny andian'ny faharoa azon'i Madagasikara ho fiadiana amin'ny valanaretina Mpox omaly alahady 5 Jolay 2024 no nahatongavan'izy reto raha ny fampitam-baovao mitovy tamin'ny teo aloha ihany ity vaksiny ity raha ny fanazavana Imvanex no anarana ary eo amin'ny 3 alina fatra eo no azo zay ho an'olona miisa 10 alina sy iray hetsy haparitaka manerana ny nosy ity vaksiny ity ary afaka misitraka izany avokoa ny vahoaka rehetra fa indrindra ireo sokajin'olona marefo sy ireo mpisehatra amin'ny asa rehetra misy fifampikasohana na mivezivezy amin'ny faritra maro ho fiarovana ny fahasalamam-bahoaka. Nahazo laharana fahatelo iaro razanakoto mpanamory fiarakodia malagasy nandritra ny hazakazaka fiarakodia GT3 no tontsaina tany Thaïlande ny faran'ny herinandro teo. Noho io fahombiazana io dia feno ny fepetra hiatrehina ny fiadiana amboara eran-tany GT3 izay tontsaina any Japon amin'ny 12 hatramin'ny 13 septambra 2024. Sazy miantona 7 volana miampy lamandy 10 hetsy ariary isaky ny ankizy no azon'ilay mpamily 4x4 terakanina ny songina ny sprinter ka nafoaka an'ilay renim-pianakaviana iray teny Andranomena ny aliny sabotsy 12 aprily lasa teo izay nitarika hatramin'ny fahafatesany ity farany. Tsy afa-po amin'izany ny fianakaviany tompo manjo ka hanaovan'izy ireo antsoavo amin'ny tompony andraikitra. Maresaka iraisam-pirenena niditra amin'ny andro fahatelo anatin'ny dingana irosona amin'ny fandevenana ny Ali Khamenei, guide suprême iraniana teo alohan'ny Repoblika Islamika iraniana androany. Etsika izay no karakarain'ny mpitarika iraniana ho fampisehoana hery sy firaisan-kina sy fankasitrahana an'ity guide suprême izay maty no nidaroka bomba ny Israeliana sy Amerikana 18 febroary 2024 ity. Ho an'ny androany ny aingana makivaky ny renivohitra Teheran ny Diabe andevenana ity mpitarika faratapony nodimandry ity. Dia izay ihany koa no entsika manakatondray ny fiarahana ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandra-pitafa ao amin'ny rapitsondray ary tombo kilasy tombo vavy ilo matomboka.
kenambidy 300 hatramin'ny 700 ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 30 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.